Mampinoana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Misaotra anao izay ry Tompo Rainay sy ny an-danitra fa omenao indray herinandro vaovao. Misaotra indrindra Tompo. Dindro ara-vozona indray ny fanolorana ny fiainanay mba ho anjakanao ary tantany fivombiny izay Tompo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Rehefa niverina ny avy tany amin'ny fahaboaboana tany Babilôna nivoaka an'Andriamanitra ny taona 8telopolo talohan'i Jesoa Kristy dia azo lazaina hoe namatana tany foana nga, tonga dia ataoko hoe tany foana, izany hoe tanàna efa nilaozana ela amam-polo taonany ka na ny trano nenana aza nanahirana ny tempolo koa moa rahavan'i Nebokadnezara dia sahirana ihany nivoaka an'Andriamanitra. Tao anatin'izany dia variana izy ireo rehefa tonga tany ka samy nanamboatra ny tranony avy ary dia adino ny nanamboatra na nanao indray ny tranon'Andriamanitra dia ny tempolo izany. Ka ny taona 2dimanjato, eritreretina fa 8 taona taty aoriana dia niteny ary Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Hagai ny amin'ny tokony hanorenana indray koa ny tranony satria izao tsy nisy nahomby ny fiain'ny vahoaka an'Andriamanitra izay nambolena tsy nahavokatra, ny atao hoe ny loza voajanahary tonga tsisy zavatra namokatra ny fiaina andavanandro dia toy izany no nahatsapana fa zava-dehibe koa ny fanamboarana indray ny tempoly ka dia rafitra nanorina ny tempoly tamin'ny andron'ny Hagai izany ireto vahoaka an'Andriamanitra ireto ry havana. Dia tao anatin'izany no nitenenan'ny Tompo izany rehefa vita ny tempolo. Ny tempolo moa dia vita ny taona 5dimanjato talohan'i Jesoa Kristy. Dia niteny ary Andriamanitra amin'ity Hagai 2:7 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe ny voninahitra ity trano ity any am-parany dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Jehovah Tompon'ny maro, ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehovah Tompon'ny maro. Amen. Hagai 2:2 averinay ka ny 7 no misy an'izany ry havana. Ny fiadanana izany raha Maria ny eto dia izao vita fihavanana amin'ny Andriamanina ny olona ary vita fihavanana koa ny olona samy olona. Raha tena arahantsika tsara izany dia ny tsy hoe fananana vola aman-karena no mitondra fiadanana, tsy izay mihitsy fa rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra, raisy zanaka ary fanahy masina ianao, vitanao izay tokony atao amin'ny fanompoana azy dia manana fiadanana ianao. Resaka fifandraisana izany. Dia tsy izany ihany koa fa miara-monina amin'ny olona ianao dia ireo mpiara-belona izany atombohy eo amin'ny tokantrano ao, ny mpiara-monina, ny mpiara-miasa, ny mpiara-miangona sy ny sisa izany. Rehefa tsara fifandraisana amin'ny hafa koa ianao dia manana fiadanana izany any am-po any. Dia izay izany no mahatonga ny Tompo eto mampatsiahy tokoa fa tena eto amin'ity toerana ity izy dia eo amin'ny tempolo no hanonana izany fiadanana izany ho an'ny vahoakany dia mba ahazo izany ny vahoaka an'Andriamanitra. Noho izany dia misaotra ny Tompo isika fa tena mitsindro antsika tsirairay avy izy koa ny tranon'i Jehovah na ny tranon'Andriamanitra ahorona dia tsy inona koa fa ao amin'ny tokantranontsika ao no hanatanterahana izany. Koa dia ataovy tsara foana koa ary ny fiombonana mambavaka, ny fiaraha-mivavaky ny mpianakavy isan-tokantrano fa izany koa no ampitoeran'Andriamanitra ny fiadanana ao an-tokantranontsika amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Hivavaka ary isika dia misaotra anao ary izay Tompo fa mitsinjo anay mandrakariva ianao, koingany izany fiadanana tononinao izany tafapaka tokoa aty am-ponay. Ampio ary izay mba hamita hatrany amin'ny atsakany sy andavany ny asa fanompoana angatahanao aminay sy izay rehetra angatahanao aminay Tompo mba hanananay fiadanana amin'ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Ary ampiako izay ahay andravina izay mety ho olana samihafa mety miseho eo anivon'ny fiarahamonina misy anay mba azahoany manam-piadanana ihany koa. Dia irianay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa daholo izany. Amen. Dia ho aminareo araka izany
ny fiadanan'i Jesoa. Amen.